Miarabantsika ry namako malala isany amin'ity herinandro vaovao misokatra eo anoloantsika ity. Ao anatin'ny lohahevitra hatrany mahakasika an'ilay anaran'Andriamanitra, anarana ambonitsika rehetra, anaran'Andriamanitra, anarana mahagaga, anarana mahavonjy, mitondra fampahirezana. Anatranatra ho antsika ny lohahevitra androany mahakasika ny amin'ny hoe ny fitandremana ny fo. Oabolana 4:3, oabolana 4:3 manao hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao aminy no iavian'ny aina, ny fikolokoloana ny fo mba ahatonga antsika ho salama ara-batana ary indrindraindrindra ho salama ara-panahy eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ilaintsika ny mikolokolo ny fontsika. Hitantsika fa anisan'ny mahafaty olona betsaka eto amin'izao tontolo izao ny aretin'ny fo, lalandra, ny aretina izay mivoaka avy ao amin'ny fo mampidodoza olona maro, ka ny aretina ratsy indrindra avy amin'ny fo dia ny aretin'ny fahotana. Ilaintsika ny mikolokolo ny fontsika mba hanana fo voadio, fo madio isika. Ahoana ny fikolokoloana ny fo? Voalohany indrindra dia izao, ny fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra, ny fianteherana amin'Andriamanitra, ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny lafiny ara-panahy, eo amin'ny lafiny ara-tsaina ary eo amin'ny lafiny ara-batana. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra zany dia tsy voafehy eo amin'ny lafiny ara-panahy ihany, ara-pivavahana, fa tena mifandray ihany koa amin'ny lafiny ara-batana, fikolokoloana ny fontsika. Fantatsika fa manana torolalana, taridalana mazava ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny ara-pahasalamana mba ahafahantsika mikolokolo ny fontsika. Mila mivavaka mandrakariva isika mba ho fitandremana io fontsika io. Tokony tandremana izy amin'ny fahotana, amin'ny toetra ratsy, amin'ny fanirian-dratsy, amin'ny lolompo, amin'ny azo lazaina fa hoe toe-javatra ratsy rehetra izay miatraika amin'ny vatantsika, ny lolompo, ny teny ratsy, ireo zavatra rehetra izay manimba ny fiainantsika matetika avy ao amin'ny fo, ny eritreritra ratsy avy ao amin'ny fo. Ka izao, fulahana ny eritreritra mba hisaintsaina ny zavatra any ambony mahakasika an'Andriamanitra. Tsy mahomby firy isika eo amin'ny ara-panahy raha tsy novain'Andriamanitra ny fontsika, namboarin'Andriamanitra ny fontsika ary tombotsoantsika sy adidintsika ny mampitombo ny fahalalantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika eo amin'ny firaisana amin'Andriamanitra mandrakariva. Aoka hanatona an'Andriamanitra amin'ny hafanampo isika, amin'ny fanetretena izay mitondra antsika ho any amin'ny fahasalamana ara-panahy ary fahasalamana ara-batana. Tsy ho afaka mivavaka mandohalika mandrakariva ny kristianina tsirairay avy, kanefa ny eritreritra sy ny faniriana dia tokony ho azo asandratra ambony ho any amin'ilay Andriamanitra. Tandremana ny fo, mamorona sain-dratsy, eritreri-dratsy, ny kolokolo fiainana ratsy ao am-po ao, mila mifandray amin'Andriamanitra. Tandremo ny fonao mihoatra noho ny zavatra rehetra tokony ho tandremana fa avy ao aminy no iavian'ny aina. Tanteraka aminao zany ka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra manomboka androany dia hikolokolo ny fo amam-panahy, hikolokolo ny momba antsika rehetra, hivavaka isika. Saotranao izay tompo tsara, meno anatranatra ity fo na ity fo maloton'ny fahotana, fo maloton'ny lolompo, fo maloton'ny fitiavana ny ratsy. Atolotra anao Jesosy eo, amboary ny fonay, tefeo anana fo madio izahay ary ho salama ara-panahy, ho salama ara-tsaina, ho salama ara-batana. Tehirizo amin'izany ny fanapahan-kevitry ny tsirairay amin'ny anaranao Jesosy tompo. Amen.